Atolotra ho anareo eto anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay teny tsy ny tea-tany. ilay teny tsy ny tea-tany. Nosy Roatany Dina Rakotoarma. Reto avy no amelona ny tantara. Erika Rovaniaina, Ezekia, Safidy, Jean-Pierre. Miaraka tamin'ny Germaine, Dina, Noémie ary Julia. Nandray feo Nasandatra Jérôme, tompona andraikitra sy fara-pitosy. Gilas, Nandrindra ara teknika. Didi H. Ilay teny tsy ny tea-tany. Ilay teny tsy ny tea-tany. Dry ary tovy avorona daholo ny entanareo. Afangany dia hifindra ihany nareo reto e. Inona tsy moa no tokony hijanonana eto Ritovo? Anao any ny trano e. Nefa ianao efa lasa nanorona akany hafa. Ravaka. Zany efa niteny taminareo fa mahazo mijanona nareo e. Ary sao dia adinonao ary fa zanako koa izy menadafa tsy hoe anao rery akory. Ka dia otinao hitsoka ho aiza indray ry zareo. Hitsoka amin'ny ahoana e? Tranonao sy ny reninao ty. Ianao aza tsy mipetraka ato ka aninona hijanona ato izay. Za koa miasa e. Noho izany manam-bola ny fakotrano. Arak'izay sermonina anao fa manelingelina fotsiny. Tandrema raha tsy aninona ninandreo zanakireo fa dia hifankahitsika ravaka. Dia efa mampitandrina zay. Zanako ny zanako. Zanakao ve dia nilozanao nanorina tokantrano hafa? Zanakao tianao? Melahinao e. Alao izay andeha. Avy aloha izay efa vitanay ny fiainanay. Zay ihany any teniko hoe mampitandrina anao a. Ary tao lavitra be izany rineny a. Mamisy fianarana ohatran'ny tany amintsika ihany ve aty? Fangatsy tadidinareo e. Taty ane bebe no mipetraka e. Aty mangingy, milamina, malalaka be. Afaka mikarenty tsara ianareo daty miaraka amin'ny Rocky. Hitanareo? Rocky aza faly. Rocky, aty. Avia aty. Iny anjeo iny a. Neny a, atao aiza reto tany reto e? Apetrao amin'ny salon ao e. Ka aiza izay salon amin'ny reto hevitra reto? Apetrao fotsiny ao aky fa alamiko avy eo a. Ay, zanako manahoana ny zanako. Salama tsara. Mahafinaritra veloha aty tamana ve? Mahafinaritra be ry dada. Ay kosako. Afaka mifanenjika be za sy Rocky. Lainga izany fa mangingina be ary atiako. Sady ohatra mampatahotra be izany. Ahoana koa ary zanareo da zany ndray miteny hoe mahafinaritra be, ndray miteny hoe mangingina be, dina ihany zany tena marina. Fangoloa mamanareo e. Efa voninareo. Ary ianao inona ty sady ianao Ritovo? Fenao ve adaly e. Anga dinao fa any amiko nge ny ankizy rehefa faran'ny herinandro e. Ka mbola tsy nisy fikandro akory ne izay nahatongavanay taty e. Maninona izy raha janonao aloha fa amin'ny heriny alaina? Tsy misy an'izany ry ravaka. Zanako ihany koa reo. Anjarako mandray ny ankizy rehefa faran'ny herinandro. Sady efa maika hita azy ireo koa ny zandrinkeliny sy felany e. Azonao zany. Vonona izay ry dada. Tonga dia miditra ao anaty fiara ary. Velomina eny. Velomana eny a. Ravaka. Ty misy taratasy ho anao. Fa taratasy inona ty Ritovo? Milaza ny fizarapananantsika sy ny amin'izay tokony hitazona ny ankizy e. Ay.
Manao na fianarana roa miaraka amin'irenareo ao? Mba haran-tsara ihany ve ny fianarana roa da? Mahafinaritra ka. Ay kosa. Milamina tsara izay. Any ary ny tena mahafinaritra ry dada. Mikareny tsara mihitsy izay sorokia, ary tena faly mihitsy izy a. Lahy ty le tsirimamy dia tena enjana mihitsy ny fitiavany lahany aliky iny mba mariny. Vao teraka ngeny tato amintsika izy e. Dia normal be izy raha lasa mpinamana izay. Dia tsy tiany lahy zany mipetraka aty aminay. Tiako ka. Fa hono ary dada. Dia tsy afaka ifameran-tsony zany nareo sineny. Tena tsisy azo atao tsony letsy a. Manahirana mihitsy miara-monina amin'ireny laisan'iny. Fa manahirana ahoana ry dada? Niaraka nandritra ny 4 taona nareo niteraka nesy miala. Tonga izay dia lasa sahirana miara-miaina amineny. Ka tsy zany lesy fa miaritra angamba ny mamanareo dia lasa kisitina be a. Ka zany ny antony nakano vady kely. Ary inona koa ty mampiakapeo amany e? Za re tsy mba gagako. Andao sakafo eo avonina ny ao sady efa kay koa ny ora fotiny. Rokia, tsy nalahelo. Neny, tsy nangihina rery teto. Nahoana nareo da? Efa zatra e. Taty foana ny fiainako tamin'ny mbola kely e. Miala andao ary hitsangatsangana aminay sorokia. Ndana tokoa ary aloha raha andeha nareo da fa mbola hikarakara ny sakafo aho e. Tandremo anefa aza mandeha lavitra fa ny andro efa ho arivo. Yendry neny a. Ahoana? Matsiro ny sakafo? Ary inona ary mampavoan'ny ty aliko ty? Avy misakafo atsy. Fa misy inona Rokia? Neny a. Avy nge e. Fa misy inona e? Jereo fa mihetsiketsika be azy kanefa tsy mandrivotra akory ny andro. Aizy. Tsisy ninona re eo a. Mety misy vorona angambo ambony eo dia izay mampetsiketsika an'io azo. Andao ry mamy sakafo fa alina ny andro a. Aty oki. Ndao miala a. Ndao hiverina amin'ilay nitsangatsangana tamin'iny. Ndao ary e. Sady lazaina efa misy dobo feno trondro ny hoy ihany e. Tsika ohatry mbola tsy nahita an'izany. Ndao Rokia. Ndao e. Way. Jereo misy rano be. Io ngamba izany rano feno trondro izany e. Rokia. Verena. Rokia wa. Aingana ry mamy a. Aingana ndany enjeo izy fa lasany. Roki. Fanakaiza izy teo e. Tao tsy hita tsony sady tsy namaly tsony. Andao ry mamy verina ka. Mampatahotra be aty sady efa lasa lavitra be ny tsika izany e. Dia ahoana? Avelany izany Rokia. Andao ody fa matahotra ka. Ndao ro fa iny ve dia tsy hiverina eo e. Roki. Andao ry mamy dia ody tsika. Fa taiza nareo da?
andrekako ary jereo anie ny akanjo mamy tao mahaloto be. Fa taizinareo e, zanga zao manam-potoana nasana ny akanjonareo. Tsy fantatrareo hoe sahirana. Ny fiantsenana enjehako, ny sakafo enjehako, ny pirtrano enjehako, fa ny enjehana orandiana ny asa koa mangony fotsiny. Fa taizako to sepotsepotra be ohatrin'iny. Kanina nge tsy menana mihitsy e, fa neniny foana sesiky neny. Ka nareo mandrekaka ka, dia ahoana? Fa misy inona? Tsy troky. Tsy tahoana koa e. Alika koa ve tsy karendy ihany dia iverina eo izy rehefa aveo e. Ka ohatra ny vovobeny izy ry nenina hita zavatra dia lasa nyrivatra ny endrika an'iny e. Oka izay raka izy fa hoe verina eo foana iny a. Nena, roa andro izay dia mbola tsy miverina foana roky e. Oka izay ny zanako a. Oka izay fa tonga ho azy eo foana iny e. Misy aza nery ny biby ireny efa ho herinandro lasany e. Aveo dia miverina ihany. Sady roky efa tato amintsika hatramin'ny fahakeliny. Tsy manadino antsika izany iny fa miverina eo foana. Zany roky? Andro alina be io. Tsy mivoaka any ianao a. Ka roky nge zany e. Mamy a, ho aiza ianao e. Mialy a, mialy, avio e. Ahoana ry neny a? Roky ve io ry neny? Mamy, aza manantona iny ianao. Tsy izy io ka. Roky io. To lasa mainty be ry mamy. Matahotra ka. Mamy, mihamoramora no ianao fa tsy roky izany io. Na mety izy ihany fa lasa rombotra. Roky a, avela ho aza. Neny avonjeo. Neny. Kay. Next day. Aza kakairinao a. Ale. Avia, sotana mamy. Ale. Zao mipirofo ny adalana sy ny tandrevaka nataonao zao. Adalana sy tandrevaka ahoana ary tovo a. Zao e. Ny feritreretanay fa iroky miverina anie na tonga nay ivoaka ny trano e. Tsy misy an'izany ry ravaka fa tandrevaka nataonao zao a. Vehivavy tsy saina zata tsy mikarakara zanaka ka zao nefa ran'le izy. Io asanao io foana ny anao. Raha maninona aloha zanaka io a dia tadio fa tsy maintsy gadraika anao. Azava aminao zany e. Andeha tandremo a, tandremo sao misy zavatra hafa miseho indray eo. Madame Ravaka. Ahoana kizy ry miora? Mitady anao Madame Sabine, le marary ao amin'ny chambre 13. Ay, ho avy ahy. Ary manao anaky mamy kely ao? Efa miatsara kizy fa misaotra. Efa mba matory zao izy. Fa magaga kia, rehefa mivaly analyse dia tsy misy ninina mihitsy a. Zaho koa niky gaga mihitsy. Nefa tena romotra mihitsy anie le lika nanaikitra azy e. Masony a, mivoara mena be. Le izy peraraky be sady misy faharoratra fotsifotsy be. Amin'izay ny tanana sy ny tenda mamy mihitsy aniky voaketony. Fa mbola magaga koa dia tsy hitako le dia rangotra aminazy. Raha za rery aloha ny teo dia hoe nandainga. Za sy mialy mihitsy anie no sitony azy teny ambavan'le alika e. Anga. Dia manino mamy rery ny kakeriny dia lasa izy. Dia mbola zava-mahagaga iray koa izay. Fa aleo aloha andeha so memeno indray Madame Sabine. Sady somary masiaka izay izy iny a.
To dia ela be ery ianao dokotera. Mbola betsaka amin'ny marary jereko sy mitady hafa. Miala tsiny a Madame Sabine raha somary taraika. Ka raha maty taty aho zany dia hoana ho ianao? Tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany Madame Sabine. Apetrao amin'Andriamanitra koa fiainany. Ianao mantsy. Raha tsy nametraka ny fiainako tamin'Andriamanitra hatramin'izay dia efa ela tokoa ny maty. Fa ono hatramin'izay nidiranao tato amin'ny hopitaly izay tokoa anie ka tsy mbola nahita an'izay havanao namangy anao tato e. Enao aza moa dia misakafo aty amin'ny kantina ny hopitaly foana sady amin'izay manakaraman'ireo femme de chambre ireo manasa ny fitafianao sy ny lambanao. Afaka tantarainao anà very Madame Sabine hoe Indrisy, ianao moa efa manambady? Ie, fa efa nisaraka izay. Ary mananjanaka? Ie, mananjanaka mianadama fatifaty kely a. Sambatra ery ianao. Fa hony ary aza mifokofoko ohatr'izany aloha fa zarao amiko ny alahelonao mba ahamaivamaivana azy. Ohatra ny fanina be aloha zany. Ho faty angamba ka. Madame Sabine, inona ary ty? Eo, etsy aloha asondro kely ny ondanao dia mikara ambonimbony. Zay. Azoazo. Atao ambony tsara ohatr'izao ny ondana rehefa matory Ary ao aloha ary alaiko ny taux de glycémie anao Ohatra ny niakatra be izy manko mahaly izay. Izany ange nilazako taminao fa hoe ho faty angamba aho Ao rehefa aza miteniteny foana eo ny fanafody efa miasa. Andriamanitra koa manampy. Hitanao, efa nidina. Ary etsindray ary atotray ny tanana angalako ny tension dia tantarao ana amin'izay ny tantaranao Ny zavatra tsara hitako tamin'ny fiainako dia ny fitiavan'ny vadiko aho. Na dia tsy niteraka zahay Zany. Ary zany indrindra ho ianao no mahatonga ny alahelo be ato anatiko ato. Satria roa taona izay no nafatesana eny Ny havako sy ny havam-badiko dia efa nanary ahy daholo. Dokotera Ravaka, aingana ianao fa manao crise be mamy. Fahovatra be mivoaka ny vavany re. Mamy ny zanako aza mikorofaka be aloha Ravaka. Tazomy aloha ny tanany dia aleo aloha za hiprepara an'ity atropine ity andrimana azy mba hitoniny. Anganary ianao ry miora. Be kizary mio fa maninona ary ty zanako ty tsy azoko mihitsy. Naza koa raha mba zendana. So ihany aloha fa teo médecin chef nanampy antsika sindry Saky raha mandra-paharoviana izy mila n'ity raha ty fa araka ireny tenin'ny chef ireny dia tsy maintsy soloina daholo ny raha ao aminy. Ka anefa kiny analizy natao taminy Tao tsisy ninina mihitsy. Negative avokoa ny valin'ny analizy rehetra. Dia saky fa aleo aloha andramana indray ny tenin'ny chef na izy aza anie ka gaga. Eo aloha ndry fa andeha hamonjy ny marary koa Eny akia.
Allô? 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 Manahoana Ravaka? Manahoana ny zazakely? Efa nahita toro tsara izy hatry ny alina. Mifoha kely fotsiny izy ny sakafo dia mbola matory izy izao. Za moa izao miantsoana izao dia mivoaka kely eto an-dalana tsara mihitsy aloha fa sao dia manahitra azy matory eo indray ny resakitsika sy ianao e. Tandre moa dia efa mampitandrina anao ihany aza amin'io zaza io. Raha sanatria misy vivanjara dia atsoy avy hatrany azonao zay. Noho ny tsy tandremanao zao mahatonga an'io zaza io manoatra an'io. Tovo dia tsy afaka ao an-tsainao mihitsy manko izany tsy mety mino ny zava-misy sy ny zavatra anseho mihitsy ianao. Zany no izy Ravaka. Raha nanaiky ny teniko izao ianao hipetraka any an-tranony eny dia tsy nisy an'izao. Lamina sy ny riry tsara koa izy tany an-tanàna e. Fa rehefa ho avy ny loza angano fidy fotoana sy toerany. Zay ny mandalo rehefa tolakandro e. Ie, sady efa taitra koa izy fa zay e. Mamy fatao sotroinao fotsiny izao le raha e. Mamy avelao iny. Tsy ampianao eo amin'ny teo kely io Eto tsy iny fa betsika rahatratreo. Tsy sotroina ny fanaovana an'io mamy Efa mila ho posin-drara isan'andro ny laniny mamy. Soa ihany fa manana an'ity fanalahidy makaty amin'ny efitra misy ny fitehirizan-draha ty koa. Fa raha tratra amin'izao fangalarako raha zao aloha dia angamba higadra mandra-pahafatiko. Aza misy an'izany. Toa hitako reraka be ianao zany dokotera Ravaka. Ohatran'ny somary tsy dia nahita tory kely fotsiny alina ka. Ka ianao koa ny tsy manana namana iresana dia izany no mahatonga anao tsy mahita tory. Ny zanako eko tsy manana namana ahoana. Hafa ihany zany samy olon-dehibe mifampiresaka zany dokotera. Izay indrindra no isaky ilazako zavatra aminao. Hoe ahoana? Afaka ifandaminantsika sy ianao ihany zany anie. Tsy azoko. Efa raha mahalala fa hoe mba fa mihatsara ny fahasalamako zao ko. Zay aloha dia marina. Ko maninona ary mba any aminareo no mipetraka? Tsy azoko. Ka izaho tsy manana nizaniza ny tenaiko anie. Ianao koa miady rery amin'ny fiainana dia maninona mora miara-mipetraka sika. Izaho anie tsy hanahirana anareo e. Hanampy aza anao taoko. Izaho mandova be mandray pension double isam-bolana. Tsy halan'ny fananako zany nareo e. Ikeko hoe sahiran'izay fa raha mbola miampy anao indray. Aleo hijanona amin'izao Madame Sabine. Ianao tsy hoe olona matanjaka hanampy fa olona efa mila fanampiana be io. Okizao ka. Dia tsy misy tia atsony zany eto tany. Ianao zay no heveriko olon-tsotra. Nafinaritra tato amin'ny hopitaly. Raha tsy fanahy be. Tsy nampoiziko mihitsy. Madame Sabine. Maninona ianao raha miverina any amin'ny hospice? Mafinaritra daholo koa ny olona any e. Ndany ianao mivoaka any fa tsy mila anao Mirary soa Madame Sabine. Mandany. Ahoana ary seho izy namoaka any am-pianarana? Tsy mba malahelo anao very zareo? Indrindra fa isedra sy tiavana? Malahelo be ary no ry zareoko. Tia mangano sehatina izy fa le tsy azo idiran'ny ankizy kely aty dia tsy afa manoatra.
Za koa ary zany tena mba malahelo andro zareo. Tsy efa tapa-bolana izay. Miora, efa any akemy médecin chef fa efa afaka mody zahay a. Te ho vita andrify kiny karakara n'io zanak'indrio any an-trano any. Any ara ny tena mety fa reraka be ale sady manenjika ty a, manenjika amin'ny fianarany mialy. Manao nareo? Manao monsieur Tovo. Efa vonona ve nareo Ravaka? Ie, efa voaorina daholo ny entany. Fa maninona moa zany raha ny amiko aloha mipetraka izy? Za ihany no afaka manara-maso azy. Tsy vitanao sy felana io. Fa nga moa tsy efa teo ambany fanaraha-masonao no tranga zao loza zao. Rehefa ho avy ny loza Tovo, tsy mifidy lera, tsy mifidy toerana, ka nataiza, rehefa ho avy ny tsy mety dia tonga. Ianao ve moa tsy ahita valy foana e? Dada. Ny zanako. Nanahoana zay lahy? Salama? Salama tsara ka. Tsara kosa zanako. Ahoana? Any amiko aloha sy nody akarivotra kely. Ka any amin'ny eny ihany. Andao raha mekara dia andehantsika e. Amin'ny farany herinandro rehefa makany amiko ihany a. Ie. Reraka ny saiko, trovana ny vatako. Tena efa posin-drara isan'andro ny lanimamy. Tsy afenina ireo mety ho goany daholo. Neny a. Nona neny a. Efa nanaovako steak matsiro be nao e. Tsy nataoko masaka be fa le mbola misy raha reny mihitsy. Tsy tian'izany afa tonga dia le raha velona be reny fotsiny tiako. Ka tsy tsinana ilay izy ry mamy fa tsy tonga dia laniana daholo e. Efa mila tsy araka tsony ny raha alaitsika. Tsy tiako izany ka. Mamy, ao ary fa angalako e. Ao, ity tonga dia sotroy. Ao zanako, ao sotroy. Ao kosa izay e. Izaho kosa ve dia efa ho litatra be izao. Voka, sitrana. Ary eo fa fanavavanao sao dia hita mialy eo ka ho gaga eo izy. Atsika tsy ianao ihany izao mamy a. Tsy mahazo misy mahafantatra an'izao n'iza n'iza. Azonao? Endry neny a. Ahoana koary ty tsy mety ho voa. Sa tsy tia ny lakile an'ity varavarany ty. Ty foana ny famoahako an'ity fa dia tsy haiko mihitsy koa izany. Ravaka, manahoana? Oay, Miora, manahoana ki? Fa nga tsy repo ianao androany ka anao inona ty? Saika hiverify kely zavatra ato fotsiny aky ary hono nga nivaina ny lakile n'ity varavarana fitehirizan-draha ty fa tsy mety ny vola izy. Ie, ohatrany natsiaritra fahaverezana paosin-dra maromaro tao nga ho mety chef. Tena sainy novainy aloha ny lakile mandra-pahita an'izay ho hita. Zany veky? Ie, dia tsy maintsy manao siniao amin'ny akay hony. Dia ny ao manome ny lakile. Lasa raha be koky izy zany a. Dia ahoana e? Ary mba manao mamy ihany, afaka mifindra mipetraka any amiko ny ianareo raha lavitra loatra ny any aminareo e. Misaotra kia, aleo ihany izay ho any amin'ile efa nisy anay teo fa
any ny rivotra madio, ny tanàna malalaka tsara. Ako tsy manembona ny alika antsony ve mamy any? Ohatrany tsy matsiaro tsony ankizy a. Tsara kosa zaniko. Ie, izay aloha fa aleo anga za aloha ody fa sao de memenao indray ny dadany. Fangao? Hoandray, ka sabotsy any anky androany. Andro fangalany azy dao any aminy. Eto koa mo. Ary zaka amin'ny felana ihany ve izy dareny? Roa andro kely ve moa kino any de anininy izy a? Fa raha ireny ny tena hipetraka any. Ho zakany. Zany anie no hiedivako mafy tsy hipetrahany zareo any. Tsy omeko azy zany ny zanako. Fa ilozako aloha ny fa maika e. Eny are, de mampamangy any kia. Andre kakio novaina hono ny lakile amin'ny trano fitehirizan-drano. Fa tena tsikaritra médecin chef zany ny fahaverezan'ny posin-drata. Dia aiza tsony any ahita raha ho anjara. Apeo Andriamanitra. Fa toela be nareo ravaka. Ka mbola betsaka amin'ny marary ny jereko e. Fa raha mbola elaela tany aloha ianao dia efa saika lasa zay e. Andao Rizida. Ndao are. Mamy avy vetivety aloha farako tsara. Ao anarany eny? Efa nataoko amin'reto gourde reto ny raha hosotroinao. Tandremy so lany ray andro a. Tadio fa amin'ny latsinay maraina nareo vao verina ka so de lanina meloany reny. De ho loza eto ny azo antsika mianaka e. Ka le izy aneriny eny tsy fananiko e. Na izany azy e. Ary asa vao taony dadanareo ena tsatsika mbola misy raha reny foana ny loka de mba mifanampinampy eo. Eny ry neny e. Tandremo na mialy ara tsy tokony hafantatra ninnininy. Angany nareo mianaka e maika. Velomina eny. Velominareo. Aleo aloha mba hitsotra kely fa tena reraka azy zany. Ny fomba hitako raha hosotromy mamiko zao mbola olana be miandry aho. Hatramin'ny nanankeran'le rokiny amin'ny mamy de mitady raha misotro raha foana le zanako. Neny a. Nona hoa. Ka kely sisa neny raha ao e. Eto aty leo fa tena nona e. Nona. Tiare. Ary sotro moramora aloha e. Mbola nona. Ampio fa tsy ampy. Nona. Aiza re any. Andraso kely ary aloha fa hodidiko ny tanako de ianao mitroka e. Eo zanako. Tsy afa voky a. Fanimpanina mihitsy asany. Mafy ty re olona. De isotro rano aloha. Fa manina eny? Ka ohatrany marary be mila tsy ho zakako kiny lohako de latsa tomany mihitsy Otry. Ary nakaiza mamy? Ao any efitra ambony ao izy e. Mamy. Zoky, ahoana?
Mba mitsiditsidika anao ato e. Fa ianao ohatra ny tamana be mijanona ato an-trano ato e. Tsy mieritreritra ny andehanatra intsony nefa tany amin'ny hopitaly maika ery andehanatra sady hoe mahalelo ny namana rehetra. Mijanona ato an-trano sisa ny tiako. Za koa ve dia araka ininona amin'izany fianarana izany intsony e. Ka iseny toa efa salama be hatramin'izay noditsika e. Ka moa aleoko ihany mijanona ato an-trano. Neny koa mampianatra na ihany ato e. Sady misy boky betsaka azo vakiana koa ato. Indray ariko. Ary eo aloha ianao fa andeha hanampiaina eny ambany e. Efa ho efatrandro izay no sotonako ny rako mba hosotroinamo. Marina tsy ho fato azy eto ihany fa fahaizako moa no saina hakan'izany hoe hakana raha isanandro izany. Ampio Andriamanitra inona no ataoko mba hamonjeko an'izany? Tia izaho tia koa moa izany dia efa ela mihitsy tsy nandeha mivavaka. Hatramin'izay nisarahana izy izay dia saraka tamin'Andriamanitra koa. Zaho koa angaha leo be saika variana ka saika lavitra be indray vao anajanona. Ka efa hito ny toeram-piasana. Manahoana daholo? Manahoana ki Ravaka? Ravaka? Afiny indri e? Ahoana ki? Fa ino ty mahazo andri? Misy olana nga? Tsy misy ka. Fa maninona? Ka niova be ndriko, tsy ohatry ny taloha intsony. Jere, tsy mahavatena intsony. Aiza? Hatramin'ny lobaka indri anatiny aza mivadika. Dia indri lasa fotsiaratra be. Fa maninona? Oye, efa maika be koa kia. Sady tapaka ihany koa ny jiko tamin'izany omana dia lasa nanao tsenjery fotsiny ny akanjo e. Ary tendry mahikely no fotsiaratra be ty. Tsy eo amindry izany toera manantena nefa velombady hitandry miriary mamelona vehivavy hafa sy zanaka hafa izany. Ka ampionono ny fo fa avela ho any izany e. Efa io aloha ny fiainandry dia hatreo. Teny indri fa sary mpisainana. Iza? Manahoana nareo? Bonjour, monsieur Touf. Ilaza kely aloha nareo Ary ianao inona ty ampiasana ianao? Saika antananao aho hoe dry. Ary indreto tsinotsinona be da be amin'ny sandronao reo? Zay antondianao lazaina fa inona ny rarahinao izay momba atsony? Ravaka, sao dia sanatrika mitsinontsindrona nireny rongono malaza be amin'izao fotoana ireny ianao e. Roro moa? Adalanga ianao. Mpiasa amin'ny fahasalamana ane e. Asa, iza ny malala. Fa ny tena diako dia anontany aho hoe fa manino mamy mbola tsy alefanao mianatra foana e. Efa ray volana ange izay voan'ny hopitaly e. Izaka no mahakazany aminao efa salama be no hitako. Ianao nefa atsony any am-pianarana hono dia lazainao fa mbola marary foana izy. Zany mahafantatra ny toe-batany sy ny toe-pahasalamana fa tsy misy idiranao izany. Ravaka, tsy misy idiraka ahoana? Zanako anio iny e. Ka aleo aloha izy akaina tsara e. Dia ataoko mahalala tsara ianao raha sanatrika hoe tsy mahay ninina izy any am-pianarana any dia efa miteny anao zay. Amin'ny volana ambony tsy maintsy mahita azy mandeha mianatra. Mazava? Lasa? Bonjour ndry. Bonjour Kimura. Ako to tonga loka indry izany androany.
Mba tsy nianatra kiry mialy dia mba afaka niainga aloha izy no miandry amin'ny mamy ao. Za koa maka hijery Madame Sabine. Asa nanahoana izy izay? Madame Sabine? Ie, fa ahoana? Ve efa mivoaka ny hôpitaly izy. Efa regle daholo ny taratasany. Vao teo. Lasary aloha any antsika azy. Ary inona ary ny antony anenjehan-dravaka amin'ny Madame Sabine? Madame Sabine! Madame Sabine! Dokotera Ravaka, ary nitady anao teo alohan'ny voako ny hôpitaly fa tsy hitako ianao. Fa ho aiza ianao e? Tsy azoko. Ho aiza hoanao e? Ndeha ody sitrana. Efa sitrana tanteraka araka ny filazan'ny médecin chef. Za koa aza moa mahatsapa hoe tena sitrana tanteraka. Efa nivoatra be mihitsy ny fahasalamako. Zay anie nitadiavako anao teo e. Isotranao tamin'ny fikarakarana. Dia ody aiza ianao? Any amin'ny hospice araka ireny teninao ireny ihany. Ary rehefa nieritreritra tokoa dia marina mihitsy ny teninao fa tsara amiko no miverina any amin'ny hospice. Madame Sabine, andao ody any aminay e. Ndry, fa nga moa tsy sahirana indray ianao? Ka rehefa nieritreritra dia marina ihany ny teninao e. Hafa ihany izany olon-dehibe mifampiresaka izany. Ndao moa Madame Sabine, ndao fa tsy maninona e. Hitsapititsy ny fiarako dia aiza ny entanao etika. Tsy maninona? Ndao fa tsy maninona. Na ny zanako aza ho faly ery mahazo bebe. Eny ariko. Kiban-tany ity sika. Andasa aloha hijery kely ao aoriana fa ohatra misy mikorotana izany fiara izany e. Hotapenako amin'ity masony ary tia tadino matorako azy. Nanahoana nety? Ie, nety tsara. Ndry, ary ataonao inona? Ty! To tsindrominao vonjeo! Vonjeo! Madame Sabine, ahitaitra ianao? Ataonao inona? Vehivavy tsy vanina. Raha mifanaraka tsika dia vahako ianao. Tsy haninona anao Madame Sabine. Marary ny zanako ary tia anjanako satria ianao tsy niteraka dia tsy tsapanao izany fitiavan-janaka izany. Ka inona ny idirako amin'izany? Vonjeo! Tsy maintsy ho tapenako ihany ny vavanao. Ao dia aza mikofokofoko be fa manjary vaky foana ny vainina anao ka voatsindrotsindrona foana eo ianao. Ao e, zay vetivety anie dia vita e. Ao fa omeko sakafo tsara anie ianao e. Ataoko misy régime tsara mihitsiny. Mba misosotroina indray mamy. Miala tsiny a Madame Sabine fa dia tolotra nomen'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ve moa dia naniraka anao an'izao e. Fa tsy maintsy manao an'izao satria tiako ny zanako. Andrasy fa anaterako sakafo eo ianao hanoneranao izay raha niala taminao izay Madame Sabine.
Ohatrany tsy matokololo mihitsy ilay toerana nandehananay sy mamy tamin'ilay tsy nahitana andro roky iny ka. Fantelina izao miverina taty fa isaky ny makaty dia ohatra misy feo hafahafa izany foana mivoaka amin'ilay hazo maina be io. Toa hoe latsahan'ny varatra hono raha ny fitantarana eny. Avy eo ampovoan'ilay hazo mihitsy anefa ny toa mampanahy ahy. Andraso hoe anatonaka kaikaiky kokoa. Way! Ohatra misy rivotra be misintona na zany. Maty aloha zakazaka itsoaka fa tena misy zavatra hafahafa mihitsy ato. Neny nakaiza koa ary neny teo. Neny mamy ny olona efa ho faty mihitsy tonga aty an-trano dia tsisy mamaly zareo. Mamy neny aty ambony fa hoany fa nakaiza neny. Vao teo ary izy nameny sakafo anako, tsy haiko hoe nakaiza vetivety teo. Ary maninona ary ny dininy kado anaty varavarana makany amin'ny rihana ity. Fa misy inona ary ato. Ohatra ny maheno feo hafahafany azany. Andraso aloha hitsofoako ary amin'ilay varavarakely mainga ary ambany ery ka. Tena misy zavatra tsy milamina mihitsy ato ka. Tiako amin'io mafy be mihitsy amin'ilay efa ela tsy mivoa. Inona ary izany feo henoko izany? Zay, andraso fa hihitra eto amin'izay. Ary alolo mandeha moramora ihany so misy zava-doza ato. Way! To misy olona mifatotra ato. Fa izy ianao? Oka aloha alolo fa vahako ny tady mifatotra ny vavanao. Zay dia fa ahoana e? Ianao angambany mialy. Ien tompoko fa ahoana? Ahoana nafantaranao ny anarako? Sempotra. Efa ho herinandro izay ny nakako ny raha Madame Sabine. Tena efa miareraka sy atsatra be izy. Aloloha iafina fa misy olona mihitsy izany. Inona an'ity? Kay! Tsy ho voataizy ty raha voadariko an'ity sezy ty. Isany namana teo. Matiko ty androany. Ino kosa ary ny anao e? Neny? Way, mialy. Ianao kay ny namana io. Fity atao neny e. Ataonao iny io aloha dia maninona fa toranao ny tanana sady tapenanao koa ny vavany. Avy aloha ampio amatotra azy dia avy eo tantaraiko andry daholo ny antony rehetrarehetra e. Karaha tedaviny avany olo io dia ahoana? Sady amin'izay efa raha matoby io ve ko tsy tady azy ny avany sy ny zanany? Mino fa tsy isy aky izany araka ny voalaza manko dia tsy niteraka izy. Ny avany koa ny tsisy mipetraka eto fa any amin'ny faritra daholo e. Izany indrindra no mahatonga azy hipetraka any amin'ny hospice. Fa misy zavatra mahagaga anahy koa ny ao ary neny. Amin'inona aky? Tany amin'ilay toerana andehananay sy mamy dia niaraka tamin'ny Rocky iny. Nisy inona?
Miverina tany dia nahita toerana malalaka be sady nisy an'ilay hazo maina le efa noteneniny iny e. Dia amin'io hazo io ohatra misy lavaka be izany dia misy rivotra misintona avy any anatiny. Zary ny sika voasintona mihitsy mba tafatsoka e. Tena tsy maty kololo mihitsy aloha e. Eny e, efa ela tokoa aloha io ny teo e. Tamin'izay mbola kely dia tsy mba navelan'ny ray aman-dreninay ny lalao tamin'ny mihitsy izay fa nareo koa anie tsy azoko mihitsy inona moa izany no nalehanareo tany e. Fa neny dia tsy afaka hitadiavana hevitra mihitsy ve izany mamy? Isotro raha foana. Aiza nanarahana an'izany? Jereo ny raha matoa fa tena efa reraka sady mampalahelo be mihitsy izy e. Eny e, fantatro izany fa tiako kokoa ny zanako noho izy ry mialy Ka mon'olona foana izany. Sady tsika anie izay efa mambolana maro mihitsy tsy nandeha mivavaka e. Fa ony tokoa ary neny. Ahoana ry mialy? Maninona moa tsika raha makapitadra ny am-piangonana e? Ohatra amin'ny antson'ny tanora hoe inona kiny idirako. Ka efa nitantarako aneny teo ny amin'ilay hazo beko. Dia maninona? Ka efa hoe izay sy mamniaraka tamin'ny rokiny eo any nandeha tany e. Ka inona ny tindry ambary? Ka tanany nanjotsiran'ny roky. Avy eo izy miverina iny dia lasa romotra fahafa be iny sady nanaikitra amin'ny mamy. Dia izao mihitsy moa nefa raha mamy avy eo. Tsy hitako mihitsy izay ifandraisan'izany fa alondry akako ny fanafodiny mamy. Neny, dia raha n'olona ve izany fa raha vaolana mamy e. Dia raha maty olo io dia ahoana? Mangindry sa tindry ho faty mamy? Ndana averenao fanaina le frity ao dia asio mayonnaise fromage. Dia efa nanao lasary voatabia sy betravy koa aho dia eto aty. Fatamina daholo koa izany e. Izany foana rehetra ny sakafo meko madame Sabine rehefa avy akako raha izy Tandria amin'izany fa sakafo tsara sy ara-pahasalamana no meko azy. Dia mandra-paharoviana. Sao dia mba tsy rarany kosa ry neny Dandry alef izay asiako alaindry fa za be sermonina eo e. Dia saika diniko koa efa misy salade de fruits sy jus de raisin koa ao. Tena tsy maintsy teneniko any dada ihany angamizao ka. Mampalahelo anahy ilay raha matoa be. Raha sanatrika maninona eo moa io dia tapaka koa ny hevitra fa andeha ho any amin'ny pasteur dia hita eo izay toy ihany. Dia ataoko raha ngaza dia izay lalany ihany lalany ka. Neny io? Ahoana e? Aty ambony Avilo ane vetivety e. Ki, raha matoravaka. Manahoana ianao? Ary ohatry ny taitra be ianao. Fa angamba tsy andro alina ilay fotoana ny fanomezantsika. Ie, fa hoe androany fa dia tsy tsara ny neny koa kay. Za mantsy gagako. Faiza aloha ny marary. Andao tonga dia tomboka izany ny asa. Sa ahoana? Mialy? Mandrosoa ty pastera. Mekara fa aty ambony aty ry zareo e. Eny ary, dia andao ary nareo mianaka ny mandeha aloha e. Efa manahoana amin'ny fahasalamany se? Zanga marary? Marina tokoa fa tsy marary se, fa mila fametrahana tanana fotsiny. Ndana mandeha any. Fametratra tanana ahoana e? Mamy, olon-dehibe re io e. Dia za ve fa malinao anazy? Faizako ianao e. Mamy! Aza matahotra ianao e. Andao fa esantsika izy. Ary andao tsika hiara hivavaka e. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny fanaratsy an'ity zazakely ity. Miala!
miala ny devoly tsy manakery amin'ny anaran'i Jesosy. Zay hitanao tsy makaiza zany io. Ndana aloha zany miala jereo a. Dad, azo tô. Ie, avy hatrany dia antondra polisy. Aiza ny reninareo ary aiza ny olona nalany akeriny zany? Dada, Aiza e? Angiananao ry karakely. Dia aiza ny reninareo zany? any ambony izy tompoko, fa mbola misy olona aho. Le prêtre kobakomba aminy. Ka pastera vonalaiko voateo fa manao asa fanafahana mamy ao izy. Karaha ty ambonina ry tompoko fa aty izy zany aty izy. Andao arao Madame Ravaka, mivoa kely ianao safady Ary tô itovy de polisy fa ahoana? Fa ahoana Ravaka. Ianao zao manao ratsy dia tavan'ny polisy ka zany ndray moa dia ampiantrahanao fanontaniana hoe ahoana? Aiza ny ramatoa be zany na fianareo Madame Ravaka? Fa Tsy mifahafaha eo ianao e. Fatoroy aingana zay nanamfiananareo azy. mifona re tompoko, tsy fidy no hany e. Ka tsy fotoana amin'ny fifonana maitso zao e. Fa ndao zahay eto any amin'izany nanamfiananao azy zany. Eny tompoko. Aza matahotra anao ry Nembea. Polisy zay tonga navitra anao. Vao fantoran'ny Nembea ry zalahy. Dira madame io fatory ihany. Mifona re tompoko, aleo aloha mba hijery anjanako e. Marary ane izy e. Tsy misy an'izany. Fa andeo anao manaraka anay. Any amin'ny polisy anao manambara an'izay lainga olona zay no indray. Neny, mifona neny. Mifona Andao madama. Mifona zana. Jereo tsara ny sandrinao e. Telo volana izay ny lasa mipetraka aty amin'ny dady izay sy mamy. Izy raha teo efa sitrana tanteraka sady tsy nila ny sotro ratsony ary lasa nazoto mivavaka tokoa izay. Neny nefa dia gadra roa taona hatramaizana sazy miatra. Eny e, tsy tezitra amiko izy fa nanenina kosa tamin'ny zavatra nataony. Dada nalahelo ny neny ihany. Ary izay vao tena tsapany fa ay fitiavan-janaka daholo no antony nanaovany neny andreny. Bebe Sabinina kosa tonga mamangy anay ihany indrindray. Izay koa moa tsy hidika azy any amin'ny hospice. Ary tena tiany mamy mihitsy izy. Raha tsy bebe Sabinina hono efa ela izy maty. Sofa nisy fivavahana ary teny isoranay mpitandrana izay nitondra ilay teny tsy niteha-tany tamin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ka nasisana ny mamy. Natolotra ho anareo teo ilay tantarandray miaino mitondra ny lohateny hoe ilay teny tsy niteha-tany. ilay teny tsy niteha-tany. Nosy Roatany Dina Rakotorma. Reto avy no namelana tantara. Erika Rovaniaina no tovo. Ezekia no mamy. Safidy no mpitandrina. Jean-Pierre no polisy. Niaraka tamin'ny Germaine no Madame Sabine. Dina no Ravaka. Noémie no mialy. Ary Julia no miora. Nandray feo Nasandatra Jérôme. tokony andraikitra sy fanatotozy. Gilas. Nandrindra ara-teknika. Didi H. Ilay teny tsy niteha-tany. Ilay teny tsy niteha-tany.